Bonjour daholo tsika rehetra ny atokantrano any sy amin'ny toerana rehetra indray izay notsika ny fampianarana amin'ny diany ity isaorantsika ny tompo lehibe fa mbola meny tombonandro hatrany tsika fa tsika mandinika sy mianatra ny teniny. Tamin'ny lesona farany dia tafiditra tsika zany ny mikasika ilay lesona hoe famantarany amin'i Jesosy Kristy. Satria hoe io Jesosy Kristy io no Jesosy no tafianao zany. Ka ny fitafianao ny Kristy zany no andraisanao ny fanomezana dia ny fanamasina dia ilay hoe batisan'ny fanamasina zany. Ka fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe Kristy izay tafiantsika ve ilay Kristy araka ny soratra masina, voalaza ny soratra masina. Satria Jesosy tenany dia nilaza manao hoe Kristy sandoka izy mpaminany sandoka. Laza hoe indro aty Kristy na indro ary Kristy dia hozy Jesosy miteny manao hoe aza mino ianareo, aza makany ianareo. Zany hoe misy olona zany mampianatra tsy araka ny soratra masina. Kanefa ny tenin'ny apôstôly dia miteny manambara manao hoe raha misy ozy izy mampianatra anareo filazantsara hafa ankoatran'ny nampianarana ianareo na anjely io na ino na zay ary izy mitondra filazantsara hafa ankoatran'ny nambarany taminareo dia manao aza mino an'izany ozy izy ny apôstôly. Ka raha ny apôstôly ary ny tenin'izany dia misy mihitsy zany fampianarana sandoka io. Ka raha ohatra ka Jesosy sandoka zany no raisinao, ho tafianao, tsy mahavonjy anao zany zay tahaka n'ilay lehilahy izay sina teo amin'ny tonga teo amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka tsy nanao ilay fitafiana. Ka eo mantsy mahatonga antsika ilay izy hoe mila fantaritsika zany ny famantarana ny amin'ny Kristy ato amin'ny soratra masina. Satria famantarany amin'ny Jesosy ato amin'ny soratra masina io zany tsy mahavoafitaka atsika io. Ary izay indrindra mahatonga antsika hoe eo anatin'ny fandrefesana ny tempolo tsika satria izay ny lesontsika zany hoe refeso ny tempolo isao izay mivavaka ao aminy ozy izy. Dia mandrefitsika zany hoe movy antsika eo anatin'ilay refin'ilay tempolon'Andriamanitra, ao anatin'ilay refin'ilay tempolon'ny fanamasina ve tsika. Ny Jesosy izay inoantsika ve mifanaraka amin'izay voalaza ny soratra masina. Dia teo no nidirantsika tamin'ny farany zany dia mbola nohany izay fianaran'izay tsika. Ka ijery ilay famantarany amin'ilay resaka hoe telo andro sy telo alina zany Jesosy mihitsy nameny io famantarana io. Dia hivavaka aloha tsika dia apetratsika amin'Andriamanitra mivavaka ny lesona izay ataontsika amin'ity an'ity ary manasa antsika araka hivavaka. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay miteranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io. Fa mbola nomenao fotoana indray izahay amin'izao maraina izao fa na hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha io fa mifanainao masina rery ihany. Mangataka aminao izay raha io. Aoka reny ny fanainao, mampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay. Amantaranay ny sitraponao. Eny Andriamanitra aoka ny fanainao andrefy anay. Raha mitoetra amin'ny finoana izay na tsy. Raha mitoetra anatin'ny faritanin'i Jehovah izay na tsy. Ka dia aoka ny fanainao hitantana anay sy hivimbina anay ao amin'ny marina rehetra ary ny marina anafaka anay tsy ho andefo. Raha io, ninona fahotanana tsy famendrena vitanay teo anatrainao. Na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fitondratenanay, na tamin'ny fisainanay, na mety tamin'izay nijeren'ny masonay na noho ny sofinay ka ratsy teo anatrainao raha io. Dia fonanay aminao zany. Izay mbola tezitra ity na mora tohana. Izay indraindray mbola latsaka ihany amin'ny filana izay efa malaky mahazo anay fa mitolona mibavaka izay miady amin'izany izay kanefa tompo mbola latsaka ihany izay. Jesosy io, iza no nafaka anay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity, ianao rery ihany Kristy. Ka dia mifona tompony amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinanay rehetra, afao izay mifaly amena sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Ko mangataka aminao izay Jesosy io dio amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Aoka reny fanainao, hitantana anay tompo ho amin'ny marina rehetra. Aoka eo tany any anjely iray ny tantananao anay ndreo tafotoana ny vato ny tongotray. Ary eo ampelantananao no metrahanay ny fampianarana ny teninao Andriamanitra mba tsy hisy arombaka azy eo ampelantananao. Ka dia raha-ko amin'ny ranao Kristy, izao fampianarana ny teninao izao
ny fitaovana izay ampiasainay ampitanana andraisana ny fampianarana dia oka ny rahanao ndrakotro izany Kristy ka hiaro izany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Raha koa fiamrahanao Jesosy ny toerana izay hianonay ny fianarana ny teninao tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely azy. Raha koa fiamrahanao izay rehetrareto Kristy io ka rovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny areo ka ny fanahinao hitantanay marina rehetra. Ilay devoly Satana kosa Andriamanitra dia roahana amin'ny anaran'i Jesosy ilay vonona ny amrahan'i Kristy tsy hanana anjara tsy hanana pahefana amin'izao fampianarana izao. Naiza toerana hinona ny fampianarana dia aoka ilay Satana devoly roahana ka tsy mananjara tsy manapahefana. Aoka ilay Satana devoly roahana tsy mananjara tsy manapahefana ihany koa amin'ny tsiraray avy izay miaino ny fampianarana. Mandidy ianao ary devoly Satana sy ny asanao rehetra. Miala ianao tsy manan-kery tsy manapahefana amin'izao fampianarana izao amin'ny olona rehetra izay miaino izao fampianarana izao. Miala ianao ry Satana sy ny asanao rehetra raha vana ianao ny amin'ny raha zanak'ondry ihany koa tsy manan-kery tsy manapahefana amin'izay olona tianao hampahoriana rehetra ny tokantrano any sy amin'ny mpianonana izao fampianarana izao. Alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy tsy manan-kery tsy manapahefana amin'ny tsiraray avy izay miaino fampianarana. Tsy manan-kery tsy manapahefana amin'ny tokantrano any. Tsy manan-kery tsy manapahefana amin'ny fahasalamany tsiraray avy any. Tsy manan-kery tsy manapahefana amin'ny fampitana izao fampianarana izao. Fifalevony Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofonan'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Mamindra fo Andriamanitra ho an'izay marary ihany koa. Aoka re Kristy io. Ilay dia kapoka taminao anasitrananao izay marary eo am-pianona izao fianarana ny teninao izao. Ka ny naretina mahazo azy ireo na aretina an-doha izany, na areti-tratra izany, na fahasemporana izany, na tuberculose izany, na tazo izany, na covid izany, na kansera izany, na mety misy olona voan'ny sida mihitsy ary ihany tompo, na vai ratsy izany, na areti-maso izany, ninona tompo aretina izay mahazo ny olona miaino izao fampianarana izao, na rhumatisme izany na inona dia aoka Jesosy io ilay dia kapoka taminao ny anasitrananao izay rehetra marary ka voatonona teo. Enina izay tsy voatonona azy dia aoka Jesosy ianao anasitrana izany. Koa ny dia kapoka taminao Jesosy anasitrananao izay marary rehetra na voatonona teo na tsy voatonona kanefa ny vavahana tompo sy nametrahana tanana ny tokantrano any sy voatonona mbava natao an-tsaina tany tokantrano tany dia aoka ny dia kapoka taminao Jesosy io anasitrananao anahy teo sitrana izahay. Meteza raha efa ninivavaka ny ianao any an-danitra andro ka midra fo raha hiaino ny teninao izay raha io dia aoka raha ianao ny teny fa izay ingina kosa ka aoka ny fanahinao hiasa aminay mifafy ianao ka iza ny ampianatra anay ny teninao. Dia iray ny naranao raha io dia iray ny naranao Kristy io ny naran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha teto anatrehanao. Alleluia, amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra iririany. Irosoarintsika ny amin'ny lesony ny zavatra hitantsika tamin'ny farany izany dia niresakantsika hoe mikasika ny amin'ny Kristy, ny raha nahatongavana Kristy izany teto amin'ity tany ity izao Andriamanitra efa nampilaza mialota amin'ireo mpaminany mpanompony na amin'ny fahaterahany hoe amin'ny fomba ahoana ny nahaterahany Kristy. Dia hitantsika hoe anananaka ny virjina izy hitoejaza izy ary ny zaza izay aterany dia antsoina hoe Immanuela. Tanteraka tokoa izany zavatra izany men'Andriamanitra izany hoe izy famantarana ny men'Andriamanitra izany nampilazaina ny mpaminany mpanompony dia tanteraka arabaky teny tokoa ilay izy hoe tena virjina tokoa no miteraka ny Kristy. Tonga indray ihany koa ary ny rehefa tonga Kristy dia efa nampilazaina ihany koa mialoha izy na tamin'ny mpaminany ary na Jesosy teny ihany koa ary dia nilaza ny famantarany amin'ny Kristy hoe tsy maintsy tanteraka hozy Jesosy izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny soratra masina. Dia inona ny voalaza teo amin'ny soratra masina dia hoe fa Kristy izy dia manino hijaly ary hitsangana hozy izy amin'ny andro fahatelo, izany hoe hiaritra Kristy, ho faty izany Kristy. Rehefa avy eo izy
hitsangana amin'ny maty ozy izy amin'ny andro fahatelo. Zany hoe tena tenen'ny soratra masina mihitsy zany le izy hoe hitoetra ho pasana izy telo andro ary amin'ny andro fahatelo izy dia hitsangana amin'ny maty. Dia faran'izay nijerentsika tao anatin'izay dia verenantsika vakina kely izy io Jesosy tena no nitenana azy io Matthieu 12 ary io zany no ibazentsika ihany koa ny fampianarana satria Jesosy Kristy moa dia famantarana ho lavina ary itoko sy andininy io dia be dia be no mandany itoko sy andininy io. Ka zao no vaky ny teny Matthieu 12 andininy 7:30 ka hatramin'ny 100. Matthieu 12 dia ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 100. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanora dalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatra ho tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao anatin'ny tany ozy izy. Izay zany ny famantarana nomeny Kristy. Tokana ihany izy ny famantarana omena ho an'ny ratsy fanasy mijangajanga. Dia iza moa le ratsy fanasy mijangajanga fa isika nge ary misy milaza manao hoe io famantarana io nge natao an'ny ratsy fanasy mijangajanga io dia samy milaza ve ianao fa olona tena marina ianao tsisy fahotana aminao. Tokana ihany ny marina Kristy ny marina. Fa iza no mijangajanga, iza ny mpanota, isika no mpanota. Isika no ratsy fanahy famantarana omena antsika io. Tokana ihany ny famantarana omena anareo izy. Dia zao tahaka ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Inona no niraisina tamin'izay? Jona izay 3 andro sy 3 alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe. Miresaka momba ny Jona moa ny mpaminany miresaka amin'izay zany manasa antsika hijery ny tantaran'ny Jona raha tia fantatra kely mikasika an'izay. Fa i Jona io zany 3 andro sy 3 alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia izay no famantarana amin'ny Kristy hoe tahaka ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Dia eo no misy milaza fa angamba moa dia voatery hoe arabaky teny izy io dia raisina foana ao izy araka ny tenenina farany iny manao hoe rehefa nomena ny famantarany amin'ny Kristy ny amin'ny nahaterahany hoe anananaka ny Virjiny dia afaka miteny koa nge manao hoe fa angamba moa dia voatery hoe Virjina moa no angamba dia voatery hoe Virjina no miteraka an' Jesosy zany. Fa rehefa teraka fotsiny Jesosy dia ampy azy dia azo atao fatifatany ohatr'izay nge izy. Fa Andriamanitra rehefa miteny dia maninona tanteraka ny zavatra teneniny izany. Ny zavatra misy zany dia zao hoe itsika tokony mametraka ny finoantsika amin'izay voasoratra zany. Ka raha miteny Andriamanitra zany manao hoe tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany izany. Ka raha milaza raha ny soratra masina hoe 3 andro sy 3 alina no itoeran'i Jesosy ao akibon'ny tany. Aoka koa zany tsika tsy hanao fanisana botolo fotsiny manao hoe tsotra ke zany Jesosy maty zoma sabotsy alahady 3 andro zany zay ozy izy. Fa inona zavatra teneniny teo? Atelon'andro 3 andro mazava sy atelon'alina sy 3 andro maizina. Io zany tsy azo atao botolo fotsiny hoe zoma sabotsy alahady. Fa raha raisitsika ingely izy raha raisitsika mikasika le hoe raisitsika mikasika le hoe ny fanisana zany ao amin'ny soratra masina. Ahoana moa ny andro hoe ahoana ny fipetraky ny andro anankiray anatin'ny soratra masina. Dia ny andro anankiray anatin'ny soratra masina araka ny namoronan'Andriamanitra azy dia misy mazava ary misy maizina. Zany hoe mazava eo amin'ny 12 ora, ny maizina eo amin'ny 12 ora izany. Dia iverenantsika kely aty amin'ny Genesis izy no miresaka an'io zany. Genesis 1 iverenantsika kely tamin'ny nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Dia vakitsika ny andinin'ny 7. Vakitsika ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 15. Vakitsika ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 15. Dia zao vaky ny teny minaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe
misy mazava dia nisy mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ahoana izy Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro izy ary ny maizina ozy izy dia nataony hoe alina dia nisy hariva ary nisy maraina. Zany hoe le hariva zany antsoina ihany koa hoe alina ary ny maraina antsoina ihany koa hoe andro. Ny mazava ataon'Andriamanitra koa hoe andro, ny maizina ataon'Andriamanitra koa hoe alina. Zany hoe ny sarahan'Andriamanitra anankiroa zany ny andro anankiray, misy mazava dia misy maizina. Dia araka an'io fanisana araka ny soratra masina nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany io zany dia zao hoe rehefa nanao ny andro voalohany Andriamanitra dia nisy mazava ary nisy maizina, nisy andro mazava, nisy andro maizina. Raha miteny Jesosy hoe telo andro sy telo alina zany dia misy mazava telo zany io dia misy maizina telo zany io. Zay zany no teneniny amin'io zany ka raha raisika zany mikasika le hoe fa nianarantsika teto mantsy zay tany amin'ny tombo-kasetsika nianatra an'iny mikasika le hoe Jesosy maty sy maty zany ka raha raisina zany amin'io fanisana io araka le tenenin' Jesosy manao hoe tahaka ny toeran'ny jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Dia ilay Jesosy maty telo andro sy telo alina zany raha fampianaran'ny zareo hoe Jesosy maty zoma araka le fampianarana maty zoma zany tenenika eto. Raha raisina hoe maty zoma zany Jesosy dia tsy nahazo telo andro sy telo alina izy zany tao akibon'ny tany zany. Araka le teneniko teo io tsy afaka atao hoe botolo fotsiny hoe zoma sabotsy alahady. Fa raha mitentsika ohatrany hoe zaza anankiray voateraka izy androany dia tonga dia ataonao ve iny zaza iny hoe herintaona iny zaza iny na hoe ray volana iny. Fa rehefa ohatra androany ataontsika hoe ohatra hoe androany ataontsika hoe 5 décembre zany androany dia amin'ny 5 janvier zany le zaza raha toka hoe androany le zaza niteraka zany ataontsika hoe 5 décembre dia amin'ny 5 janvier zany le zaza voafeno iny voafeno ray volana zany. Dia ohatr'izay koa izy ny andro anankiray zany tsy azo antsoina hoe andro anankiray complet raha tsy mitamberina amin'ny ny ora ny anjerana iny izy dia zay voafeno andro complet iny. Ka raha mitentsika hoe zoma sabotsy lahady tamin'ny firy Jesosy ny maty. Jesosy maty tamin'ny ora teo amin'ny 3:00 teo. Andro faharoa zany, andro inona zany ny andro faharoa? Sabotsy amin'ny andro amin'ny 3 ora zany raha raisina hoe maty zoma Jesosy ho an'ny zareo mampianatra an'izay hoe maty zoma Jesosy. Ka raha vao raisitsika hoe maty zoma Jesosy dia ataoko hoe amin'ny 3:00 zany Jesosy ny maty. Tonga zany ny sabotsy hariva amin'ny 3 zay vao andro voalohany zany zay. Lahady hariva amin'ny 3 zay vao andro faharoa zany zay. Nefa ny fampianaran'ny zareo hoe maty zoma Jesosy dia nitsangana iny, nitsangana lahady maraina. Zany hoe tsy feno 2 andro akory zany Jesosy taiza tao akibon'ny tany. Dia alina firy Jesosy ny tao akibon'ny tany. Ny zoma alina zany sy ny sabotsy alina zany raha raisina amin'ilay hoe maty zoma Jesosy nitsangana lahady maraina. Donc zany le Jesosy maty zoma dia zao nahazo iny ray andro sy tapany izy sy 2 alina. Zay zany ny fepitoana ny janonan'i Jesosy tao akibon'ny tany amin'ilay Jesosy maty zoma. Ray andro sy tapany sy 2 alina izy zany tao akibon'ny tany. Jesosy iza zany zay za miteny tsy Jesosy araka ny soratra masina zany, tsy araka ny soratra masina zany. Fa io fampianarana io dia efa nianarantsika io any amin'ny tombo-kase fa tsika tsy verina amin'intsony le mikasika le hoe Jesosy maty zoma. Fa ho antsika zany izay te hihaino ny fampianarana io dia afaka miverina tsika any amin'ny tombo-kase zany
mianatra an'izay any amin'ny toko fafito amin'ny bokyny apokalipsy zany zay efa ao anatin'ny vidéo en ligne ihany zany zay jerentsika zany de any amin'ny tomboka se zany tsika afaka mijery an'izay tsara fa ny zavatra fantehantsika zany de resaka tsika mikasika le hoe famantarana araka ny soratra masina hoe manahoana tokoa raha ny fipetraka hoe Jesosy maty 3 andro 3 alina tao akibon'ny tany io tanteraka arabaky teny tokoa raha ve zay zavatra zay zany ahoana ny fipetraka zay zavatra zay satria zay rehetana ny ratana ny Kristy de manao tsy maintsy tanteraka ozy Andriamanitra manao hoe niteny zay alokan'ny vavako izy de tsy miverina amiko raha tsy natanteraka zay nampanirako azy donc tsy miverina amin'Andriamanitra zany izy raha tsy natanteraka zay nampandehan'Andriamanitra azy izany aoloha izy ny soratra masina ary mikasika le hoe ny nafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganan'ny Kristy satria tsika tsy maintsy miainga foana zany amin'ny soratra masina mikasika ny zavatra zay zany de zao ny tenenina aty amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 zao ny tenenina aty amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 raisitsika kely ary zay Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7 sy ny 4 de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra izay ilainy raisiko de izao Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina ahoana tsara ozy izy ny apôstôly Paoly zany eto no tondra le fampianarana araka ny fampianarana izay voatolotra ny apôstôly Paoly zany no hoentin'ny apôstôly amintsika ihany koa dia ny apôstôly Paoly zany eto manamarina manao hoe fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilainy raisiko dia izao izy izy Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina rehefa maty zany Kristy dia araka ny soratra masina ny nandehanany nalevina Kristy araka ny soratra masina koa ny nandevenana ny Kristy eo le miresaka tsika le hoe 3 andro 3 alina ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina tena hoe tanteraka zany inona ny voalazan'ny soratra masina ary mikasika an'izay hoe nafatesan'ny Kristy sy ny levenan'ny Kristy ary nitsanganan'ny Kristy zay de verenantsika ty amin'ny Luka izy Luka toko 4:20 Luka toko 4:20 de ny andininy 4:20 sy ny 5:20 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy no miteny eto de hoy izy taminy izao no teniko izay nolazaiko taminareo fonombola tao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina na Jesosy ary rehefa mampianatra dia zay soratra masina foana ny bazen'ny Kristy ihany koa de mampianatra koa ny apôstôly Paoly hitantsika teo ny soratra masina koa ny bazeny ka nahoana rentsika maha-kristiana antsika manino tsika tsy mibaze amin'izay voalaza ny soratra masina fa raha vao manitikitika le izy ny resaka hoe ny fiangonantsika satria ny fiangonantsika tsy mampianatra an'izay de manahoana mitroatra atsika tesitra atsika fa manina tsy mibaze amin'izay voasoratra satria zay maha-kristiana atsika de toizantsika ihany le izy eo amin'ny andininy 9:70 zany hoe io voalaza eo amin'ny andininy 5:70 io zany hoe tsy maintsy tanteraka izy izay nretana ny ratanaty eo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama de tamin'ny andron'i Jesosy zany de ireo zany natao hoe soratra masina zany hoe ny lalan'ny Mosesy ny mpaminany ary ny salama ireo zany natao hoe soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy de toizantsika le izy eo amin'ny andininy 9:70 de nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalala ny soratra masina de nandray teny zany Jesosy avy teo amin'ny salama sy ny mpaminany ary ny lalan'ny Mosesy de zao ny teny nalain'i Jesosy andininy 9:70 ary hoy izy taminy izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro 7 izany no voasoratra hoy Kristy fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro 7 zany hoe fa voasoratra zany hoe Kristy hiaritra zany hoe hijaly Kristy de ho faty zany de rehefa vo izy iny hitsangana amin'ny maty amin'ny andro 7 na efa voalaza ny soratra masina zany zany zavatra zany ny amin'ny hoe nijanonan'ny Kristy ao am-pasana ny amin'ny hafatesan'ny Kristy ny amin'ny janonany ao am-pasana ny amin'ny hitsanganany amin'ny maty izany
ka izany hoe ny janonan'i Kristy ao am-pasana zany amin'ny fahafatesany io araka ny voalazan'i Jesosy satria Jesosy no miteny an'izay manao hoe fa tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'ny alina ao an-kibon'ny hazon-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'ny alina ao an-kibon'ny tany dia telo andro mazava zany Jesosy eo anatin'ny fasana ary telo alina zany Jesosy ao anatin'ny fasana zany hoe telo andro sy telo alina zany Kristy io misy mazava telo zany dia misy maizina telo izany raha mino ny tenin'ny soratra masina tsika dia mino an'izay teny izay tsika hoe tsy maintsy tanteraka izay nanoratana ny Kristy araka ny voalazan'ny soratra masina fa raha ohatra zany ianao ka te hanamary tena dia zao tsy mila ny famantarana io zany ianao dia safidy zany atsika rehefa tsy mila n'izay famantarana izay tsika kanefa dia zao ny famonjena dia miankina amin'izay satria Jesosy dia manino tsy maintsy nandeha araka n'izay voalaza ny soratra masina misy ihany koa izay alay-panahy ka milaza manao hoe Jesosy ange tsy voatery hoe mahazo telo andro telo alina arabaky teny betsaka no manao an'izay zavatra izay inge tsy voatery hoe arabaky teny dia tsotra fotsiny ilay izy manao hoe ilaza ventsika ary zany fa hoe Andriamanitra dia mandainga raha vao mitentsika io tsy voatery mahazo telo andro telo alina zany dia manao mampandainga an'Andriamanitra zany tsika amin'izay fotoana izay na hitensika ianao no miteny an'izany fa zay tsy izany no miteny an'izany fa soratra masina no miteny an'izany rehefa tsy mino izay voasoratra zany ianao dia inona ny dikan'izay mampandainga an'Andriamanitra zany ianao zao no teneny ny Jaona voalohany vakitsika kely Jaona voalohany toko 5 dia vakitsika ny 9 fahasivy sy ny 10 Jaona voalohany toko 5 ny 9 fahasivy sy ny 10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy raha mandray ny fanambarany olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambarany ny zanany miteny ny mampianatra ny mpampianatra ny ampiangonany ireny na pastera io na mopera io miresaka izy milaza ny amin'i Jesosy teny dia ahoana izy ny soratra masina raha nandray ny fanambarany olona isika lehibe lavitra ozy izy ny fanambaran'Andriamanitra zany hoe ny voalaza ny soratra masina io zany lehibe no ny fanambarany olona izay miteny be dehibe nefa ny olona lasa toateny le olona lasa tsy le soratra masina tsony ny enon'le vahoaka fa le tenin'ny pastera na le tenin'ny mopera dia lasa iny ny toateny lasa iny ny lasa tao fahamarinana dia eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny manambara manao hoe fa ny fanambaran'Andriamanitra azafady raha mandray ny fanambarany olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra ozy izy lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra dia ahoana izy izy fa ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambaran'ny zanany ino io nanambaran'ny zanany io mikasika ny amin'ny nahatongavan'i Kristy io mikasika amin'ny famonjena izay nataon'i Kristy io mikasika amin'ny nahafatesan'i Kristy io mikasika amin'ny ilevenan'i Kristy io mikasika ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty io dia toy izany liza 10 izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny fanambarana izy fanambaran'Andriamanitra izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny dia ilay fanambaran'Andriamanitra izany izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa mampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy izay tsy mino an'Andriamanitra ozy izy tenin'Andriamanitra ke milaza an'io isoratra masina io milaza hoe tahaka ny Jona atelon'andro sy atelon'alina ao an-kibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao an-kibon'ny tany dia miteny eto Andriamanitra izay tsy mino an'Andriamanitra ozy izy tsy mino izany tenin'Andriamanitra zany dia efa mampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy ho an'ny olona zany izay tsy mino an'io famantarana io dia mampandainga an'Andriamanitra zany izy satria nahoana tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra mikasika ny amin'ny Kristy ny amin'ny nahafatesan'i Kristy ny amin'ny levenan'i Kristy ny amin'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia ahoana ozy izy mbola miteny ihany koa izy aty amin'ny Romanina aty rahatsika koa Romanina toko 7 Romanina toko 7 andininy 7 sy ny 4 Romanina toko 7
dia ny andininy fahatelo sy ny fahefatra izao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ahoana kosa ary raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany aoka Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Ahoana ary ozy izy raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Betsaka ny tsy mino an'io famantarana io. Nga io dia voatery mahazo 3 andro 3 alina. Tsy rehefa mahato anay Jesosy dia ampy anay zany. Inona moa mahatonga azy miteny hoe rehefa mahato anay Jesosy dia ampy anay zany? Satria nahoana? Voaelingelina amin'izany ny finoana. Satria ny fiangonana izay misy azy tsy mino an'izany fahamarinana izany dia miezaka manamary teny izy. Rehefa mino an' Jesosy dia ampy azy zany. Dia izao ny zavatra ho tenenina, ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ainy mihitsy ny tenin'izay, fitiavana ny lehibe indrindra. Ka raha fitiavana ny lehibe indrindra Andriamanitra ke fitiavany. Ny fanarahanao ny teniny dia fitiavanao an'Andriamanitra zay. Ka raha fitiavana ny lehibe indrindra ka maninona tsy manaraka ny teniny ianao? Dia inona zavatra teneniny teo? Fa ahoana kosa raha tsy mino ny sasany moa ny tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Ka raha tsy mino ary ve ianao manafoana ilay fahamarinan'Andriamanitra ve zany? Tsy manafoana ny fahamarinan'Andriamanitra nge zany. Ianao tsy mino fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia mipetraka. Dia toy izany ilay izy. Sanatria izany, izany hoe tsy mahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra izany ny tsy finoanao. Aoka Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Izany hoe rehefa misy contestation zany, raha misy manohatra zany ny olona tsy hino an'io dia aoka Andriamanitra no hamarinina amin'ny teniny. Zay nge ilay manana ady resahany io. Ndra vakiko nge ve io teny io amin'ny teny frantsay, amin'ny teny frantsay izy mazava tsara mihitsy. Andininy toko 7:4 io amin'ilay Romanina dia izao no teneniny io. Romanina toko 7 dia ny andininy 4. Akitsika kely izy io. Dia izao no tenenany azy ato. Andininy 4. Ahoana izy izy? Loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Zay mihitsy le zavatra teneniny teo. Aoka hery ianao izy rehefa manana ady. Dia ny zavatra teneniny amin'ny dika teny frantsay dia zay mihitsy ny tenenany azy ato hoe afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Zany hoe rehefa tsy mino zany le olona dia lasa izy indray no mitsara. Izy zany mitsara an'Andriamanitra, tsarain'Andriamanitra. Dia aoka Andriamanitra noho iny, aoka Andriamanitra no hisandratra rehefa misy mitsara azy zany. Satria nahoana? Marina ny teniny fa ny tsy finoanao tsy mahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra velively. Aoka Andriamanitra no hisandratra. Aoka ahery ianao amin'izay manana ady aminao izy. Dia aoka Andriamanitra ny marina ozy izy fa ny olona rehetra ny mpandainga. Iza nefa ny mpandainga iza? Ary hatrany ambolohany iza ny mpandainga? Ny devoly nge ny mpandainga hatrany ambolohany. Ary ny zanaky ny devoly koa dia mandainga. Rehefa tsy mino an'io teny io zany ianao dia pomban'iza zany ianao? Iza ny mpandainga? Ny devoly ny mpandainga. Ary ny zanaky ny devoly koa ny mpandainga. Rehefa tsy mino an'io fahamarinana io ianao zany. Aoka Andriamanitra ny marina fa ny olona rehetra ho hita hoe mpandainga hozy izy. Jaona toko 9, andininy 440. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy no mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia tsy azo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga hozy izy. Inona ny zavatra hitantsika teo? Izy ozy izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izy tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay ilay zavatra teneniny teo nge. Aoka hozy izy Andriamanitra no hita fa marina fa ny olona rehetra ny mpandainga. Dia devoly zao, ny devoly dia zao hoe
tsy nitoetra tamin'ny marina izy, tsy nitoetra amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izy, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy, satria ny devoly zany tena mpandainga, satria mpandainga izy sady ray ny lainga ozy izy, mpandainga izy sady ray ny lainga, izy ny ray ny lainga zany. Ka zao zay mpandainga zany dia zao zanaky ny devoly zany, satria izy ny ray ny laingako, izy ny ray ny lainga. Ny devoly ange tsy mety mino an'io, izy tsy mino an'io telo andro, tsy mino any 3 andro 3 alina zany izy. Tsy hoe ny devoly ny tsy mino, fatany tsara zany, fa ny olona ny sakanany tsy ino an'izany. Ny devoly ange mino an'Andriamanitra, mino izy hoe misy Andriamanitra, ary mangovitra eo anatrehan'Andriamanitra satria fatany ny heriny sy ny fahefany. Fa ny olona no manino hoentiny amin'ny lainga mba tsy nono marina amin'ny 3 andro 3 alina. Ny devoly tena mino an'Andriamanitra ary mangovitra eo anatrehan'Andriamanitra. Jakoba 2:7. Jakoba 2:7. Ny anaran'i Jesosy. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demoni koa mba mino izany ka dia mangovitra. Ianao izy mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demoni koa mba mino ka dia mangovitra. Izy mino an'Andriamanitra, izy fatany Andriamanitra. Ary efa nianarantsika teto zany hoe taiza ny toerany nisan'ny devoly tany aloha, tany an-danitra nge nisan'ny devoly, izy le anjely latsaka tany. Dia zao mba tsy azonao le fiainana mandrakizay dia sakana ny olona tsy ino an'izany Jesosy maty 3 andro 3 alina zany, nga voatery mahazo 3 andro 3 alina io. Rehefa maty antsika Jesosy dia ampy antsika zany. Asiany Satana mino an' Jesosy ihany tsika fa any amin'ny lalana tsy izy ninontsika an' Jesosy, satria Jesosy efa nilaza raha teo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Dia ohatrany hoe mino an' Jesosy tsika nefa Jesosy tsy izy ninontsika. Dia raha ohatra diso zany ny finoantsika dia ahoana? Any amin'ny Jesosy tsy izy ny andehanany finoantsika zany, fa tsy any amin'ilay Jesosy araka ny soratra masina. Dia zay raha zay ny toeran'ny finoantsika dia veritsika amin'izay fotoana zay zany. Kanefa n'izao mety betsaka koa ny laza manao hoe dia ahoana zany mikasika ny hoe zay nge taloha tsy nahalala an'izany, fa zao zay vao mahalala an'izany. Misy ny fianakaviana rehefa nodimandry tsy nahalala an'izany fa nino an' Jesosy fotsiny izy. Dia ahoana very zany reny olona reny? Dia ahoana izy sy ny tenin'Andriamanitra? Dia zao ny teneniny ato amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:7. Asan'ny Apôstôly 7:7. Ny anaran'i Jesosy. Asan'ny Apôstôly 7:7. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Raha tao anatin'ny tsinonany hoe nisy efa nino an' Jesosy kanefa tsy nahalala an'izany, izy ara tsy nahalala. Dia ahoana izy ny teny soratra masina? Andriamanitra nijery ny androny tsy fahalalana. Taloha koa tsika nazahazoaza taloha nge tsy nahalala an'izany, fa rehefa nampafantarin'Andriamanitra tiariana dia nahoana? Manazava n'izany fampianarana izany, satria fampianarana araka ny soratra masina hoe tsara fatatsika zany zay zavatra zay. Miankina amin'izay ny famonjenantsika hoe io Jesosy araka ny soratra masina io. Dia ozy izy Andriamanitra ozy izy mijery ny androny tsy fahalalana. Fa ankehitriny kosa ozy izy dia maninona izy? Miantso ny olona rehetra ozy izy. Aninona? Ibebaka. Fa ankehitriny mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Ka raha fantatrao zany ny fampianarana io ankehitriny, tsy afaka milaza intsony ianao hoe za tsy nahalala an'izany. Fa fantatsika izy zao satria nampafantarina antsika. Dia rehefa fantatsika izy dia ozy izy miantso ny olona rehetra ibebaka, mandidiny olona rehetra ibebaka. Ibebaka, anaika an'io Jesosy io. Maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina. Le nahazo 3 andro 3 alina tao an-kibon'ny tany, nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Dia any amin'ny Hebreo ihany koa izy mbola miteny manao hoe anio raha mihain'ny feoko ianareo izy.
aza manamafy ny fonareo. Dia an'io zany tsika rehefa mahenony feon'Andriamanitra ihany koa manambara an'io fahamarinana io ny amin'ny zanany. Dia aoka tsika manino tsy hanamafy ny fotsika. Ka ilaza mbola sa ilaza ihany manao hoe ampy ihany fonoko hoe rehefa mino an' Jesosy aho dia ampy azy zay. Ka nino nafatesan'i Jesosy? Ny sasany namaty talata io, namaty alakamisy io, namaty iny rehefa mino an' Jesosy aho dia ampy azy zay. Aoka retsika tsy hanao tsambiki mikipy amin'izany. Fa na Jesosy teny anara dia miteny manambara manao hoe tsy maintsy mandeha arak'izay nanoratana io Kristy. Dia tsika indray ve nanao botolo manao hoe aka namaty talata io na larobia na alakamisy mety amiko zany. Na nitsangana iny fa rehefa mino an' Jesosy dia ampy azy zany. Fa nga zay ilay finoanan'i Jesosy, finoanan'i Jesosy ange dia mino ny teniny ianao. Ahoana izy ny soratra masina? Satria tsika tsy maintsy mibazeny amin'ny soratra masina. Tsy maintsy miankina amin'ny soratra masina. Dia hitantsika teo hoe ny soratra masina izy tany amin'ny testamenta taloha dia ny lalàn'i Mosesy ny mpaminany ary ny salama. Inona voalaza ny soratra masina ny amin'ny Kristy? Raha ny amin'ny testamenta taloha ny jerena, raha aty amin'ny Exodosy 12. Raha raisika kely aty amin'ny Exodosy 12. Mijery sika zany aty amin'ny resaka hoe lalàn'i Mosesy. Leviticus azafady Exodosy 12 ny andininy voalohany. Inona ny zavatra resahany eto? Tamin'Andriamanitra zany nametraka ny mpaka voalohany teo amin'ny zanak'Israely. Zany hoe tamin'ny fotoana namonjen'Andriamanitra ny Israely nivoaka avy tany Egypta. Dia hoy Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona andininy voalohany sy ny faharoa. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny ta Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ny voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo. Dia toy izany izy mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manao vao hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isatraniny. Dia andininy 5 zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny oso izy. Ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Hamono azy ny fiangonana hozy izy dia ny Israely rehetra. Dia toy izany ilay vaky teny eo amin'ny andininy 7. Ary analany ny raha hozy izy ka antetiny amin'ny toloanam-baravarana roa amin'ny tatom-baravaran'ny trano izay hinanany azy. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo ho hinanany azy amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Dia inona zavatra teneniny eo? Andininy 120. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo voasikona ny kapanareo amin'ny tongotrareo ary ny tenareo eo an-tananareo. Dia hohaninareo fangana izy fa Paska any Jehova. Zany hoe ny namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka avy teo amin'ny tany Egypta dia zao naka zanak'ondry lahy anankiray tsy misy kilema heritaona. Ny rano iny nalaina dia nafafy teo amin'ny tolàna ny varavarana sy teo amin'ny andry ny varavaran'ny trano. Dia tamin'iny alina iny nihinana zareo, nihinana henana tsatsika niaraka tamin'ny anana mangidy. Ny valahan zareo voasikona ny kapany eny amin'ny tongotra ny teny ny taniny, zany hoe vonona ny andeha ny zanak'Israely satria amonjy azy Andriamanitra. Dia teneniny ilay izy teo hoe rehefa eo amin'ilay andininy 120 dia hozy izy eo amin'ny tapany farany dia hohaninareo fangana izy fa Paska ny Jehova. Io Paska ny Jehova io nefa ny famonoana ilay zanak'ondry io dia io ilay tandindona ny amin'ny Kristy io. Kristy ilay lazain'ny Jaona mpanao batisa manao hoe indro ilay zanak'Andriamanitra ilay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Ary lazaina aza zay mahatonga ilay izy hoe voalazan'ny lalàn'i Mosesy satria io Paska izay natao io dia tandindona ny amin'ny Kristy io zany. Ka rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana
dia kristy koa le lazainy hoe voavony kristy paska ho atsika ozy izy. Korintianina voalohany toko faefatra ny andinin'ny fahafito. Korintianina voalohany toko faefatra ny andinin'ny fahafito. Azafady dia toko fahadimy. Korintianina voalohany toko fahadimy dia ny andinin'ny fahafito. Esory ny mahasirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy misy mahasirasira anareo, fa voavony kristy paska ho atsika. Voavony kristy paska ho atsika. Zany hoe le zanak'ondry ny vonoana iny zany tany amin'ny testamenta taloha dia zao tandindona ny amin'ny kristy iny. Dia io paska io nefa zay nataon'ny zanak'Israely zany tany amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra niteny tamin'izy ireo manao hoe ataovy izao izy ho fahatsiarovana. Zany hoe natao fahatsiarovana taona teo amin'ny zanak'Israely foana zany io paska io isa-taona, isaky ny 412 ny volana Nisanina zany amin'ny voalohan'ny volan'ny taona. Dia rehefa maty amin'izay Kristy amin'ny fotoana izay nahafatesan'ny Kristy, dia Kristy ilay tena paska zany. Dia hoy izy manao hoe fa voavony Kristy paska ho atsika. Voalaza ny amin'ny Kristy ny any amin'ny lalàn'i Mosesy. Tanteraka izy aty amin'ny nahatongavan'i Kristy. Inona ihany koa ny resahany ny any amin'ny Salamo, miresaka ny amin'ny Kristy izy. Raisitsika kely. Salamo 220. Jerentsika kely zay. Inona indray no resahany ato ary? Salamo 220 dia ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Salamo 220 dia ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Mahisa ny taolaka rehetra aho, ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Mizara ny fitafiako azy izy, ary ny akanjoko ilokany. Fa ianao Jehovah aza manalavitra, rieriko faingana amonjy ahy. Eto zany izy dia miresaka ninona? Miresaka ny amin'ny fampijaliana izay natao tamin'i Kristy alohan'ny nahafatesany, sy ny amin'ny famonoanan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ahoana izy? Mahisa ny taolako rehetra aho, ireo dia mibanjina sady mangarika aho izy. Amin'ny teny frantsay moa nilazany anazy io zany fa tsy dia tena voalazako loatra ilay izy, mazava loatra ilay izy eo amin'ny teny gasy. Dia zao ny tenena amin'ny teny frantsay manao hoe ils ont percé mes mains mes pieds ozy izy. Ny fantsihana ozy izy ny tanako sy ny tongotro, ary nijarain'izy ireo ozy izy ny fitafiako, ny lokan'izy ireo ozy izy ny fitafiako. Tena teneniny mihitsy ilay izy amin'ny teny frantsay zany. Ny fantsihany zareo ny tanany sy ny tongotro ozy izy. Amin'ny teny gasy izy nataony hoe mahisa ny taolako izy. Nozarainy ozy izy ny fitafiako, ary ny lokany ny akanjoko ozy izy. Efa voalaza sahady zany zay ny any amin'ny Salamo mikasika ny amin'ny hafatesan'i Kristy. Ka ilay fahatongavan'i Kristy zany, ny nahafatesan'i Kristy, ny nandevenanan'i Kristy, ny nitsanganan'i Kristy dia zao tsy maintsy manaraka foana zany izay voalazan'ny Soratra Masina. Fa tsy hoe nitenin'ny Soratra Masina hoe fatsihana Jesosy, dia hoe nifatorana tamin'ny tady fotsiny izy fa tsy nifatsihana ka. Ngay dia voatery hoe tsy maintsy hoe fatsihana moa e. Na miteny ary ny Soratra Masina, ny Soratra Masina miteny hoe fatsihana izy dia fatsihana tokoa Jesosy. Fa ovy ny sasany rehefa tsy iny dia milaza manao hoe inge tsy voatery hoe nifatsihana, fatorana fotsiny io. Tsy afaka aza atao mitsamikimikipotro zany ireny finoantsika ny Soratra Masina. Tanteraka arak'izay niranoratana azy Kristy. Farany zany izay hojerevantsika, ary eo ny tondratsika ny fanazavana, dia indrindrandrindra mikasika ny amin'ny resaka hoe ny mpaminany. Inona ny voalazan'ny mpaminany? Ny amin'ny hafatesan'i Kristy, ny amin'ny nilevenan'i Kristy, ary ny amin'ny tsanganan'i Kristy. Dia ny any amin'ny Daniela no tonga amin'izay tsika. Daniela 9 zany, ary efa nianarantsika teto io mikasika ilay boky kely tao amin'ny Daniela. Ny amin'ilay Daniela 9 zany miresaka ilay hoe 70 herinandro. Daniela 9 miresaka ilay 70 herinandro. Dia verenantsika vakina kely izy io. Efa hitantsika izy io fa vakintsika fotsiny, fa raha ohatra tsika hoe verina hianatra an'io dia tsy maintsy miverintsika eo amin'ilay boky kely zany, mikasika ilay bokin'ny Daniela zany eo amin'ilay 10 zany no miresaka anazy io.
Vakitsika kely ary izy io amin'ny Daniel toko fahasivy. Vakitsika kely Daniel toko fahasivy. Dia vakitsika kely 420 ka hatramin'ny 720. 420 ka hatramin'ny 720 dia hono izy 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina ahatapaka ny fahadisoana sy anampina ny fahotana ary ianao fanavotana no ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tomboka sy ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Koa aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia ho safotra ary hatramin'ny farany dia sy ady sy fandravana voatendry. Ary hanorina fanekena herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra ladradra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro ary amin'ny elatry ny vavetavetany no havian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay hidina amin'ny mpandrava. Io zany izy miresaka le hoe 70 herinandro eo amin'ny 420 izy miteny izay 70 herinandro izy ny voatendry ho an'ny firenenao. Miresaka izy 70 herinandro. Io 70 herinandro nefa mizara izy io. 7 herinandro, 12 herinandro, herinandro ary miresaka ihany koa izy ny atsasaky ny herinandro. Dia ahoana izy? Virenako vakina kely 420. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina na atapaka ny fahadisoana sy anampina ny fahotana ary ianao fanavotana noho ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tomboka sy ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Ao anatin'io 70 herinandro io izy no maninona anaovana fanavotana noho ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tomboka sy ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Zany io anatin'io 70 herinandro io zany no anaovana fanavotana sy anosorana izay masina indrindra ny amin'ny fahatongavan'i Kristy zany voalazany mpaminany. Dia nivoaka le didy dia hono izy koa ko fantatrao sy azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina ozy izy. Zany hoe misy fanamboarana ny Jerosalema zany hoe nisy didina voaka dia hoe hatramin'ny Mesia andrina ozy izy dia 7 herinandro sy 12 herinandro. Alohan'ny hahatongavan'ny Mesia andrina zany dia zao misy 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe ny fahatongavan'ny Mesia andrina zany aty amin'ny faran'ny 12 herinandro zany no fahatongavan'ny Mesia andrina. Dia 420 ary rehefa afaka ny 12 herinandro izy dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana. Rehefa afaka ozy izy ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana. Eo zany le hoe 70 herinandro sy 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe ao anatin'le 70 herinandro zany hoe efa nianarantsika teto io fa mamitana kely fotsiny. 7 herinandro sy 12 herinandro izy. Zany hoe 69 semaines zany na 7 herinandro zany. Dia amin'ny faran'io 7 herinandro izy no hahatongavan'ny Mesia. Zany hoe ara-paminaniana zany. Dia rehefa tapitra ozy izy ny 7 herinandro zany hoe aorianan'le 7 herinandro amin'le herinandro farany zany dia ahoana ozy izy dia ho vonoina ny Mesia ozy izy ka tsy anana. Zany hoe ao anatin'le herinandro farany zany no hamonoana any Mesia. Dia hoy izy ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia hisy safotra ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry. Dia 720 ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy amin'le herinandro farany iny zany amin'ny faran'le 70 herinandro amin'iny no hanorina fanekena amin'ny maro Andriamanitra. Ino ny fanekena iny? Fanekena ny amin'ny io le fanekena vaovao io.
ny amin'ny nafatesany Kristy io. Averiko tsara le vakivaky teny, ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Ao anatin'ny herinandro farany io zany no anorenan'Andriamanitra indray fanekena vaovao. Ary ampitsahatra amin'ny falalitra latsadrasy ny fanatitra hafatra amin'ny atsasaky ny herinandro izy. Amin'ny oviana ozy izy no ampitsarana fanatitra latsadrasy ny fanatitra hafa rehetra amin'ny atsasaky ny herinandro. Zany hoe amin'ny atsasaky le herinandro farany iny zany, amin'iny no amononany misy ho faty. Hitantsika io tao amin'ny bokin'ny Daniel, tamin'ile boky kely, tanteraka tokoa io ara-paminahina hoe maty tamin'le herinandro farany Jesosy tamin'ny atsasaky ny herinandro. Tanteraka tokoa io ara-baky teny zany. Tamin'le fampitsarana fanatitra latsadrano nafatesany Kristy amin'ny atsasaky ny herinandro. Fa raha manisy sika amin'le computation prophétique na hoe le afanisana ara-paminaniana, dia ny andro iray manome taona firy, ny andro iray manome taona iray. Any amin'ny nomera izy miresaka an'izay, vakitsika kely nomera toko 720, andininy 730. Nomera toko 720 dia ny andininy 730. Nomera toko 720 ny andininy 730. Dia ahoana hozy izy ato amin'ny anaran'i Jesosy. Araka n'isan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 70 taona, ka dia ho fantatrareo ny afoizako anareo. Araka n'isan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany izy, satria ry zanak'Israely dia nandefa solotena hisafy tany Kanana nandritran'ny 70 andro. Miverina avany ny monimolina ny akamaroan'izy ireo. Tesitra Andriamanitra satria ny monimolina ny akamaroan'izy ireo ary nampimomonina ny zanak'Israely izy ireo. Dia rehefa tesitra Andriamanitra dia hoy Andriamanitra nanao hoe araka ny isan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray. Ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 70 taona, dia ho fantatrareo ny afoizako anareo. Zany hoe vokatry ny fahotana izy ireo dia lasa ny tafajanona 70 taona tany anefitra ny zanak'Israely, satria hoe ny andro iray soloana taona iray, tahaka ny 70 andro ny safon'izy ireo ny tany Kanana, no nijalonan'izy ireo 70 taona tany anefitra, ny andro iray soloana taona iray. Dia eo ilay hoe ny andro iray ara-baky teny dia manome herintaona ara-paminaniana izany. Ka eo zany ny zavatra efa hitantsika iny, tanteraka ara-baky teny tokoa zany io hoe io le 70 herinandro io zany manome firy zany io 70 herinandro io zany. Dia hitantsika fa manome 490 années zany 70 herinandro. Manome 490 années zany 70 herinandro. Jesosy Kristy nefa dia zao nanao hoe tao anatin'le herinandro farany no nafatesany Kristy. Tao anatin'le herinandro farany no nafatesany Kristy. Herinandro farany io nefa misy manome 7 taona io herinandro farany. Ka raha manome 7 taona ary io herinandro farany io, dia Kristy zany maty tamin'ny atsasaky ny taona io zany. Satria hoe amin'ny atsasan'ny herinandro Kristy no maty. Kristy nefa maninona tsy maintsy mandeha arak'izay voalaza ny soratra masina. Dia ny fanontaniana mipetraka dia ity hoe i Kristy io ary izay maty tamin'ny atsasaky ny herinandro io ve? Satria tanteraka ara-paminaniana tokoa io hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro tokoa Kristy, maty teo anelanelan'le 7 taona tokoa Kristy. Moa ve izy io ihany koa dia tanteraka ara-baky teny manao hoe tao anatin'ny herinandro normal dia maty koa Kristy tamin'ny atsasaky ny herinandro. Ka ao anatin'ny herinandro normal dia zao hoe misy 7 andro, lahady, alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy, zoma, sabotsy.
ka moa ve Kristy maty tokoa tao anatin'ny atsasaky ny herinandro zay firy ny atsasaky ny herinandro alarobia ny atsasaky ny herinandro satria ao anatin'ny soratra masina ny andro anankiray dia manomboka iny manomboka andro alahady ny andro voalohany fa tsy hoe ny latsinainy ka ny atsasaky ny herinandro zany dia zao hoe mianjera iny mianjera alarobia ary ny andro fafito ny andro sabotsy ka moa ve io nahafatesan'ny Kristy io ary tanteraka arabaky teny tokoa hoe maty koa Kristy tamin'ny atsasaky ny herinandro arabaky teny hoe maty amin'ny andro alarobia Jesosy sa hoe ara-paminaniana ihany ny tanteraka dia hovalitsika izay amin'ny lesona manaraka zany fa ny zavatra fantatsika dia zao hoe i Kristy dia manao tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy dia hovalitsika izay miresaka manaraka izany vavakantsika hisaotra an'Andriamanitra amaran'izao fotoana izao Tompo Iray masina sy tsara indrindra misaotra anao zany amin'ny lesona izay vitanay tamin'ny teny ity tsy tamin'ny herina fatanjahana Tompo fa tamin'ny fanahinao rery ihany aoka ny fanahinao raha hiasa mivaoaka anao izay mandre ny teninao ka dia sokafo ny fonay raha io sokafo ny sainay mataranay ny sitraponao mana masinanay raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana dia raha ny amandraka izay ny anaranao raha io halleloia halleloia ny anaran'i Jesosy nanoratanay izany vavaka izany raha itaonatrenao amen dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra voninahitra ho azy rery ihany ho antsika moa izay mety hoe mila fanampanazavana mikasika ilay hoe fitopolo herinandro teo famitinana tsy na nataoko teo fa lesona efa nianarantsika iny dia manasa antsika hiverina hianatra ao amin'ilay apokalipsy 10 zany miresaka ilay hoe boky kely ny Daniela iny dia amin'iny tsika afaka miditra lalina tsara mikasika ny fitopolo herinandro io dia azontsika tsara ny fandehana io fa famitinana fotsiny nataoko teo fa ny zavatra ho jerentsika zany dia hoe io Jesosy hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro io araka ny faminaniana io zany maty ara-paminaniana tokoa Jesosy tamin'ilay atsasaky ny herinandro amin'ilay faran'ny herinandro amin'ilay fitopolo herinandro dia moa ve tanteraka arabaky teny tokoa ary ve io nahafatesan'ny Kristy koa zany hoe tamin'ny andro alarobia koa Jesosy no maty zany dia hovalitsika izay fanontaniana izay zany amin'ny heriny manao velomantsika rehetra baibai daholo tsika rehetra re